Mirabantsika indray ary tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ambarao ity amin'izao alarobia atoandro izao ny vahintsika ny talehan'ny fitoera mpampianarana io nivon'ny EP amin'ny alalana Andriamatoa Rajaonina Davida miarabanao ny fandarana ary makasitraka izao efa nekenao ivahiny eto amin'ny fandarana izao. Ya, miraba tompoko. Anomboantsika ny resadresaka famariparitana fofoy ny EP tantaninao Andriamatoa Tale. Ny EP Madagascar na hoe Institut d'études politiques Madagascar dia fitoerana fampianarana ambony mikirakira sy mikarakara ny ataontsika hoe taranja hay politique, science politique. Mariako teny izao fa ny science politique ao amin'ny EP Madagascar dia science politique, tsy misy S ny science ary tsy misy S ny politique. Ny tena atao moa zany dia hoe hay politique, fa ny hay politique izay dia masana zana-taranja maromaro ary azo lazaina fa ny fianarana dia fianarana ambony iarahana ary indrindra ifandrefesana amin'ireo ifitoerana hafa any velany izay azo lazaina fa mpiara-miombonantoka na partenaire ihany koa ny UEP Madagascar. Iverenantsika ihany zay rehefa avy eo Andriamatoa Tale fa hiditra amin'ny votatontsika resaka fanabeazana sy ny fampianarana raha ny fijerinareo ahoana no fahitanareo ny lentan'ny ankizy ny tanora amin'izao fotoana izao ny fampianarana eo amin'ny fianarana izay. Ny lenta aloha dia azo lazaina fa midina dia midina foana. Inona mahatonga izay? Ny tena mahatonga azy ve ny ataontsika hoe ny lay mpianatra mihitsy sa ny fomba fampianarana izay nisy. Raha ny resakitsika manko n'izao ny baccalauréat dia afaka tsongaiko manokana ny taona 2024 izay azo lazaina fa avo ny lentan'ireo mpianatra afaka baccalauréat tamin'izany taona izany. Ny 2016 izany hoe ny 2024 ihany koa dia avo lenta koa. Fa amin'ny ankapobeny aloha zany dia midina le izy. Ary izay no mahatonga anay zany mianao antsoavo sady izay koa zany ao anatin'izany hoe tokony ho averina ireny ataontsika hoe école préparatoire reny. Ny mahatonga an'izay zany dia efa niteneniko teo hoe mety ho le mpianatra mihitsy mety ihany koa an'le fomba fampianarana, mety ny votoatin'ny fampianarana izany hoe mety amin'ny lafiny anankitelo ary mety ihany koa sanatriavina mety ho tsika ray aman-dreny izay tsy mitaky loatra n'ilay tena hoe excellence na hoe avolenta amin'ny zavatra atao. Satria inona moa ny tena vina ao anatin'izay izay le hoe inona moa ny vinan'ny ray aman-dreny hatreto izany zao, inona ny tanjo ny ray aman-dreny hatreto ny ahita asa ho an'izany fa lay horizon na le vodilanitra koa zany na tara-pahazavana tsy tena hita loatra dia mety hoe miraviravy tanana daholo tsika mianakavy. Anankiray izay fa ny lafiny anankiray koa mety amin'ity hazakazaka sy ty ataontsika hoe zany hoe misurfa moa zany dia tsaingotsaingoana daholo ny zavatra rehetra fa tsy tena hoe miditra amin'ny votoantany dia anika amin'ny ankapobeny dia ohatrany hoe eo ihany avokoa izay atao rehetra ninona atao dia eo ihany. Mifandraika amin'izay indrindra Andriamatoa Tale ny zavatra tsapa lasa ohatrany varotra bizina le fanabeazana amin'izao fotoana tena feno ny elakelatrano etsana tsy misy firmetatra dia ahitana hoe expression française ato anina tsy hitany hoe anisan'ny mahatonga an'izay koa ve ao anatin'izany dia lentan'ny fampianarana. Anisan'ny mahatonga izany fa mahatonga misy ny mividy dia misy ny mivarotra fa ny tena marina dia mahatonga misy mivarotra dia misy mividy azavaiko. Raha toizana le fandarana nataoko teo dia ny olona mihitsy nohatrany tsy te hivaky loha loatra, tsy te angadiady loatra, tsy te hanezaka mba ho avo lenta intsony hanika aloha makamaka sisiny. Dia rehefa hoe makamaka sisiny zany dia eo hoe mety io zay le hoe eo ihany izay ataontsika hoe tinary zay misy tolotra eo amikilana, le tolotra eo akilana ny soratra mety tsara tareha, ny loko mety tsara tareha fa ny ao anatiny somary eo ihany koa. Hono Tale raha ny fijerinao azy raha fipampianarana tahaka ny ahoana ny tena mety amintsika, mety amin'ny kolotsatsika, mety amin'ny tanjakitsika amin'ny lafin'ny fiarina sy ny teokarena amin'ny ankapobeny fa raha ny zava-nisy teto ohatra ny nandramana kely daholo sy noho ny faneriteren'ny mpamatsy vola angamba fijerinao.
ny voalohany aloha ny zavatra tsapa na miteny hoe mitotongana le izy avana ihany aloha ny ataoko hoe taranja teknôlôjika sy ny sientifika izay azo lazaina fa manamina izy azy ireo mpianatra malagasy. Dia tsy ankilany moa zany ny enseignement général amin'ny ankapobeny. Ilaina ny manamafy an'ity resaka taranja teknika na teknôlôjika ity satria tsika zao miazakazaka amin'ny fanatontoloana hitantsika tsara zany fa ireo école informatika antsika ireo dia malaza ary mavita zavatra mahagaga ary cuisine nono ankoatr'izay lasa ataon'ny olona nivelany fakana fahaizana arany. Mila toizana io ary mila atao hoe mahazo ny faritra rehetra satria singa ray zany hoe afana fanohitra ny tena tiana lazaina fanohitra ray afana mampandroso ny firenena mampandroso ny fianakaviana ihany koa satria misy asa mifanondraika amin'izay eo. Etsikilany zany le somary mitotongana dia eo zany le hoe ny tena ilaina nge dia ny fahafahana sy fahalalana. Rehefa tsisy fahalalana ianao dia tsisy ny fahafahana zany le fahalalana resahana eto dia fahalalana avolenta miteraka fahafahana avolenta. Le fahafahana avolenta dia zao fahafahana miakatra kokoa ianao ao anatin'ny orinasa satria ny avo ny fahalalanao afaka mifanerasera amin'ny olona avolenta afaka mifaninana amin'ireo avolenta. Zay ny tena ilaitsika eto Madagasikara. Zava-misy zany dia zao mila ampifanatononaingana ireo fahaizantsika teknôlôjika le fikirakirana sy fikarakarana raha teknôlôjika ny fampianarana mba hahatonga ny mpianatra ho taitaitra kokoa amin'ilay fianarana ary angadiady kokoa ho tonga tsara kokoa ny zavatra ho ataony ary izay no mampiakatra tsikelikely ny lenta ary ny lenta ny firenena mihitsy no miakatra. Zay amin'ny ankapobeny ny ambaratonga fototra sy ny ambaratonga faharoa milohan'ny akarana eny amin'ny ambaratonga ambony Andriamatotalia efa nisy mpitondra tany aloha tany tadidiko ny teny hoe aleo diovina indray mandeha aloha ty resaka tontolon'ny université ity zany hoe ato mandritra ny herintaona ny fampianarana iny dia jerena avokoa ny olona rehetra mba elana amin'ny tranga miseho miverimberina isa-taona eto amintsika ianao ve mety mahita hoe azo atao zany na hoe ahoana ny ahafahana manatsara bebe koa nyty tontolon'ny fampianarana ambony eto amintsika ity. Sarotra no miteny an'io tontolo ambaratonga ambony io satria hitanareo tsara zao fa misy ny établissement public dia misy ny établissement privé dia hitantsika tsara fa be dia be ireo établissement privé maniry ohatry ny anana etsakila ny université publique izay mety mandalo fasairanana le mandalo aloha zany mety amatonany amapolo taona le fandalovana fa raha jerevantsika mankony dia efa misy ezaka zany nataony fitondrana amin'ny fandimby hoe mampifanantona ny sehatry ny asa sy ny université. Zay ihany ny tena lalana tena iziny fampifanantona ny sehatra asa sy ny sehatry ny fiarina sy ny université. Etsekilany misy an'ilay ataontsika hoe fampianarana na fikaroana zay tsy maintsy atao satria zay tsy voatery hifanaraka amin'ny asa sy ny sehatra asa fa ilaina le izy ary milan'izany isika malagasy ilan'izany Madagasikara ny fitondrana milan'izany ny orinasa milan'izany ataontsika hoe recherche fondamentale zany tena be dia be ny zavatra ilaina amin'io ary azadiny fa ny recherche amin'ny ankapobeny na recherche scientifique mety misy filana tampoka ary mety misy zavatra tsara mivoaka mety anova ny endriky Madagasikara zay mety avy any amin'ny université ny fisin'izany fantatra fa ireo firenena nandroso nge nampiasa ny université ary namorona sy nampiasa ny université. Isika malagasy zany indrindrindrindra ireo orinasa sy ny sehatry ny asa amin'ny ankapobeny dia tokony atsapa hoe androso any amin'ilay ataontsika hoe recherche et développement asa fikaroana zay mety isy vokany eo ny eo mety tsy isy vokany ihany koa fa anisan'ny investissement na hoe tsy maintsy ho ataonao le izy
satria ianao manana vina lavitra mikendry fahombiazana dia misy tsy maintsy misy an'izay ataontsika hoe tsy vola very akory reny fa tahaka ny voa raraka tany misy mety maniry tapoka, mety misy lasa azo voara be mivoaka avy eo zany le hoe za aloha tsy mpomba n'le hoe ajanony eo aloha dia hitako hoe raha ohatra le izy fitaovana na ordinateur ao an-tranonao dia azonao atao zay satria efa tsy mety tsonika fa eto resaka olombelona ny rafitra azo atsaraina, ny fomba fiasa azo atsaraina, fa le tanjona no mila apetraka dia le tanjona io zay mampino anahy kokoa zany ny ataontsika hoe fampianarana ambony izay semi public zany hoe any fanjakana kanefa ny somary maleo tena satria izao raha efa miovaova ilay fitondrana dia mety tsy manaraka an'izay ihany koa ny ataontsika hoe moyen tsy manaraka ny fahafahana majinjinika zany tsy manaraka an'izay ihany koa lay tanjona fa apetraka any amin'anatin'ny rehefa semi public reny izy dia apetraka ny contrat hoe zone le izy tia ny contrat pluriannuel zany hoe amin'anatin'ny taona maro zao ny ataontsika hoe ny fifamatoratsika ka na mihetsika ny atsy na mihetsika ny arona inona dia reto aloha le lalana diavina ho alea miaraka amin'ny moyen zany fahafahana rehetrarehetra atongafana amin'izay an'izay misy ohatra ve amiko aloha azo lazaina fa karazany hoe insika hoe zany zao hitako hoe mahavaly an'izay laza olana anankiray izay kanefa eo ny teneniko hoe kanefa etsakilany tsy maintsy misy foana ny ataontsika hoe asa fampianarana ambony sy fikaroana zay mety tsisy tanjona fa ilaina fampiakarana ny fahalalana amin'ny ankapobeny ary indrindraindrindra mifandraika amin'ny fiainantsika malagasy mifandraika amin'ny Madagasikara zany hoe hainy isika rehetra zany no hoe reto tsy maintsy atao ireto asitsika tanjona manokana zay somary entitra kokoa reto ny ataontsika hoe taranja zay atosika satria ilain'ny firenena zay lafina anankitelo zay fotsiny ihany no hitako hoe tsy maintsy hietsehana fa ny pasoka an'le izy vaovao kosa aloha hitako hoe somary ngamany tsy tena mety loatra satria ny olana manko dia zao ny fotoana ao amin'ny resaka olona fitaovana fafanao ny logiciel dia ampidirinao iny dia afaka ny rainy dia efa ao fa ny fotoana anaovana an'le izy mety misy solafaka tsy ampoziny eny dia lasa ady hevitra dia lasa ady an-trano dia lasa tsisy faran'le izy avy eo ianao teo ny teny hoe mamaly ny filan'ny firenena tsaroko tany aloloha tany nisy fotoanany amin'ny hoe tsy maintsy nanafara ny orinasa mpitrandrakarena kibony tany ray teratany Filipiana anao sodira fotsiny ohatrotry ny ahoana ny hoe mamaly ny filany eto amintsika le izy tsy ny omana ave tsika ho amin'izay hoe isy karazany sehatra asa goavana aneriana any dia mba nivonina amin'izay ny mpianatra ny sehatry ny asa sy ny sisa za zao faly fa ny fisian'ilay hoe Fonds national de formation professionnelle zay raha miasa ny reto ataontsika hoe sehatra tsy miankina orinasa industrie mpamokatra rehetra reto sy io ataontsika hoe agence anankiray io miaraka amin'ny reto ataontsika hoe mpanao offre na formation mpanao formation maromaro dia eo dia efa manomboka hitantsika hoe inona ny tena ilaina ary eo nahitana hoe misy projet miainga hony any zao tsy afaka nenjika fotsiny tsika n'le ataontsika hoe ny fanjakana na ny ministra na ny mpitantana hoe zareo kosa tsy nanomana io nyeny tongatonga ho azy koa io misy zavatra tonga tsy ampozinao fa ny fisian'le agence ohatran'io matesika manova aingana n'lay rafitra sy ny sary ao anatin'le firenena raha ohatra zany tamin'ireny fotoana ireny nisy agence ohatran'io dia afaka hoe izy avy ny afaka manao formation ndao anao formation valiana aingany reto izy avy ny mpianatra afaka manao an'ity formation ity amaly an'itsitsena itsy tsy nisy ary zay dia manao zay tiany ireo
industrie na sehatra fanivelany tonga eto de faly sahirana ny firenena satria faly mahita industrie tonga investisseur sy ny sisa tonga nefa tsy afaka misitraka zareo koa nge sahirana koa tonga eto izy tsy mahita olona de ahoana ary zany zay zany hitako am'le resaka fond io zany a tena hitako mahavaly zavatra maro antenaiko hoe afaka heritaona de manao bilan izy a de iny a omena ny reto mpanao formation kely be deabe ny resahana maniry ohatry ny anany reto de hita hoe itsy tsy ilaina fa mpampiresaka itsy tena ilaina de oatra an'izao le ilaina ao anatiny resaka contenu resaka votoatin'le fampianarana sy ny fomba fampianarana pédagogie any zany anitsinan'izy io ary hitako hoe zavatra mety andeha aingana be izy io satria zao zany tsika vao ohatrany hoe hieritreritry satria hatramin'izay tsika manao fotsiny aloha de ho hita eo ohatrany hoe milomano de rehefa avy eo anaty rano zay anaty piscine zany anaty dobo de ao vao manomboka manao tsikarokalika tsikelikely eo de fara mahayahay eo zay le hoe tsy eo le lenta zany fa eto zany de hoe itsoraka tsika ao anatin'le dobo io ohatran'izao ny fihetsika na de hoe tonga de itsoraka fotsiny ary de mba efa fantatra hoe ohatran'izao ny fampiasana tanana sy tongotra sy ny sisa tsy nitandremana ohatran'izao ny fomba fiaina zay le ilaina an'lay hoe mitady an'le bilan io zany hoe raha ohatra na afaka enim-bolana mba saina manao zareo reo de afaka izarana trany amin'ny établissement public hatrany amin'ny établissement privé zao zany ny zava-misy zao avy ny orinasa zao avy ny zao ny mety tendance zany hoe mety tranga atseorinatsy efa somary anao mininy tsy izao firy ny école mampianatra mininy eto Madagasikara efa avy ny fanaovana infrastructure isan-karazany firy ny BTP zany eto hôtellerie firy ny hôtel ny NTH de tokony misy NTH 10 eto Antananarivo fotsiny ary ny any amin'ny faritany ohatrohatry zany zany le sary zay tokony hivoaka ao anatin'ny enim-bolana fatapatatra IDBM zao le fitoerana ahitana manaovana fananganan'orinasa de efa fantatra nge hoe ao amin'ny zareo ao hoe ohatrohatran'izao ny mety olona investisseur ao avy eto ohatr'izao ny isan'ny orinasa misy iny le ilaina tambatra amin'ilay agence FNFP de aotsika mahita hoe zao zany tena za zany ny mahita hoe zay rafitra zay ny tena latsaka atao anatin'ny firenena hatramin'izay zao izy misy sy mpanohana moa eo fa ny orinasa rehetra kosa aloha de makasitraka amin'ny fisiny milohan'ny amarana antsika ny resadresaka andre matotalea inona ny hitanao hoe vahaolana mba tsy de ho maro loatra ireo tanora atsika mivarotra atodo mivarotra heritrandry fuite de cerveau any ivelany mandeha any amin'ny firenekafa misy anankiroa le izy nge io ohatra ny tolotra sy tinady any fa ny fahatelo de ity tsika aloha zany de nosy de rehefa nosy tsika de maiky ny andeha hivoaka nyity nosy ty foana ary io itovizany nosy rehetra io fa tsy Madagasikara ihany ka rehefa miala am'ty ka na misy requin na misy atsatsa na inona ana de andeha foana ihany tsika zay zany aloha iny fantatra fa tsy maintsy zay foana le izy tsy sika rehetra fa ohatrany sanatriavina ny anata rahatsika io zavatra io de akoatr'izay nefany tolotra sy tinady de zao ny tolotra avo be zany zao am'le lafiny teknika ary ny tinady zao tontolo zao zany zao any velany any firenena mandroso de be deabe mitady an'reto informaticien malagasy ohatra de lasary zareo etsy am'le tolotra zany nitako hoe mila mahatsinjo zany ireto orinasa na sehatrasa amin'ny ankapobeny ny orinasa malagasy de tokony ho manana département na unité na recherche et développement asa fikarohana de eo amin'io asa fikarohana io no angalany anyreto ataontsika hoe manampahaizana tanora iny amin'ny université amin'ny ankapobeny zay alaina amin'ny karama somary miavaka mahatonga azy ho tamana anao an'le fikarohana ary ijanona eto Madagasikara ary mamaly an'lay zay mety ho vina lay orinasa zay tsy mety tsy voatery androany tsy hoe tsy misy valiny résultat rapitso
fa mety afaka 10 taona afaka 10 taona reo zany a le hoe zay zany anisan'ny hitako hoe tokony hitranga ary za aloha manantena foana le rafitra voan'lazaiko teto hoe le Fonds national de formation professionnelle io tokony manampy ihany koa n'izay volet zay zay sehatra anankiray zay hoe ahoana ny fanampiana ny recherche et développement eny amin'ireny nivon'ny orinasa ireny ohatra resahana nge zao resaka ataontsika hoe lakôly firy ny orinasa malagasy manao lakôly ary firy ny orinasa malagasy manafatra lakôly any amin'ny fanabeazana fototra ianao dia efa mampiasa lakôly eto amintsika nefany a misy molécule isan-karazany a azo avy amin'ny ny nature antsika eto a fa na manao lakôly matanjaka lavitra noho ny lakôly avy any velany dia marina fa le tsena mety ho kely a fa mety ho tsena international io atsy dia eo zany le hoe mety misy recherche et développement misy asa fikarohana sy fanabeazam-boana singa anankiray ao anatin'le orinasa izay mety hiteraka tombontsoa afaka 10 taona dia ireny zany a no atao hoe tokony foazina aingana izay fitiavana anao an'izay asa fikarohan'izay zay ny ahafahantsika mitazona ireo ataontsika hoe cerveau zay anao teo ireo malagasy izay azo lazaina fa matanjaka ara-tsaina ary manana traikefa manana fahaizana sy traikefa iverenako amin'izay amarana antsika azy andre matotaleny mahakasika ny hoe hay politika eo anivonivy toeram-pampianarana tantaninao a raha ny zava-misy afaka firy-taona eo iova zany ny fanaovana politika eto amintsika le resaka hoe hay politika nge ny tena tsara ho fantatra aloha dia zao a misy lafiny anankitelo le izy le hay politika science aloha zany le izy tsy hoe anofana ny IEP dia anofana politicianina tsy tena zay fotsiny ary tsy tena zay koa raha ny tena mission anjaran'ny école de parti politique zany hoe le sekoly mpanomana hanao politika fa eto hay politique zany hoe fahaizana fandiniana fanaovana évaluation recherche proposition sy ny sisa ohatra omeko anao zany dia zao hoe ny politique publique moa fiteny azy na hoe politika misehatra toe-karena anankiray ohatra momba ny santé na momba ny angovo dia amin'le hay politika dia hoe ahoana ny fiaingan'ny hevitra sosikevitra tsangakevitra fanapaha-kevitra ka ho tonga amina karazana politika izay tena mety ilaina sy mampandroso amin'ny Madagasikara fampianarana an'izay sy ny fikarohana sy fampianarana momba an'izay lafan'izay zany a dia misy ataontsika hoe méthode zany le izy dia enarana ireo fitaovana ahafahana manatsara n'le fanapaha-kevitra ahoana ny navy ny kirakira sy ny any ilaina rehetra manatsara ny fanatanterahana mise en œuvre évaluation mise en œuvre dia ohatra zany zao nisy conférence zany natao tao amin'ny mpampianatra anankiray momba ny resaka mine ty arenakibony tany momba ny fiscalité zany hetrany ireo arenakibony tany zany le zavatra mila ianarana dia ahoana natongavana an'le hoe fa maninona ny 2% fa maninona ny tsy 10 sy ny 6 etsetraetsetra mba ahafahan'ireo mpianatra ireo zany rehefa tonga any amin'ny sehatra asa izy indrindraindrindra moa zany eo amin'ny sehatra tontolon'ny fitantanana amin'ny ankapobeny fa tsy politika le ataontsika hoe le ady vava sy ady seza ahoana ny fanaovana an'le izy mba ho tanteraka tsara ary ho tsara zany ny fanatanterana an'ilay tsangakevitra sy hevitra ny ainga tany amin'ny voalohany amin'le mety ho fampandrosoana Madagasikara zay lalana lavabe zay ny ianarana azo lazaina mankony dia hoe rehefa misy fanapaha-kevitra iray voavolavola ve hatrany amin'ny hevitra sy ny fanatanterana sy ny serasera miaraka aminy adiniko ny serasera zava-dehibe ny serasera miaraka aminy tsika zany zao raha ohatra maka ohatra reny projet reny zao moa tsy isy tsony hoe PSDR na fa misy an'ireny projet reny ohatra ONN zao mbola misy office national de nutrition anana projet anankiray zao anao hoe anao kobambary
zay omena ny zaza tsy tena mena vava fa zaza eo amin'ny 3-4 taona ohatra. Voalohany iza nanana an'izay hevitra izay fananinana izay no atao ary rovinana atao dia ahoana ny fomba natanterahana azy ka hatrany amin'ny ny serasera rehetra mba ho tena isy fiatraikany lay kobam-bary ho an'ilay zaza 3 taona sy 4 taona. Ary rehefa misy fiatraikany le izy dia ahafahana manamboatra sosikevitra vaovao fanatsarana ka hiditra indray ao anaty lay sinibe an'ilay asa zany hoe zao zany ny fanatsarana ary zao avy ny olona tokony resahana sy bataina ao anatin'ity sehatra anankiray izay hita fa mampandroso dia aiza avy ny toyan'io. Tsika zany amin'izao fotoana izao amaranako azy amin'izay fanontanianao izay dia rehefa manao zavatra dia mitsitokotoko dia tsy hita amin'ny ankapobeny, tsy hita ilay fifandraisany, tsy hita ny fitohizany, tsy hita ny roy tena mety tsara ny teny malagasy, le roy izay mety ho tsara lavitra ampandroso ny firenena. Inona le hoe tsara lavitra? Mety le fampiasana le koba, mety ampiena ny mararinify, dia le olona tsy mararinify nefa dikan'izay miasa kokoa, dia le izy miasa kokoa mandroso le orinasa dia mitombo ny karama etsetraetsetra. Izay fijerena amin'ny ankapobeny sy fampianganana politika anankiray, tetikasa moa zany fiteny azy matetika na hoe fitetikasa sy paikady ireny zany no anisan'ny tena hoe enarana ao anatin'ny ay politika. Singa anankiray fotsiny izay. Ao koa ny fahaizana moa zany lay ataontsika hoe serasera. Ihany koa ny resaka administration io satria tsika nge zao miova foana ny olona anatin'ny administration, anatin'ny nomination tsika zao. Dia ahoana ny ampirindra tsara n'ilay administration satria ny administration mety ho lasa sakana amin'ny fampandrosoana ary nefa mety ho ihany koa fanohitra lehibe atonga amin'ny fampandrosoana ho aingana kokoa. Ao koa ny anankiray nilay hoe fandiniana ny rafitra institution amin'ny ankapobeny ny rafitra. Teotsika ny resaka rafitra izay mety hampandroso ny fampianarana sy ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara. Reny zavatra ireny io rafitra anankiray le resahako FNFP io zao efa 10 taona latsaka. Zavatra ohatr'izay zany le hoe de hoe roviana ozy ianao tena marina misy antotanisa enjehany io mba tena ampiova mpianatry ny UEP 200 ny tena ilaina tena marina eo amin'ny 10 000 eo asadino fa ny fonctionnaire malagasy dia misy eo amin'ny 30 000 eo no sady mandeha retraite tsy renouvelé. Marina fa be da be le fonctionnaire, mety hoe misy tsy de mananasa firy fa nazanona zanasa misy an'ireo olona izay efa nanana traikefa tao anatin'ny administration ireo tsy ho hita intsony amin'ity taona ity, amin'ny herintaona. Dia ahoana ny afahana manana olona izay mahay administration mba hampandroso ny firenena. Zany zany teneniko hoe amatoanany fa eo ihany koa ny isa izay mila enjehana zany anatin'ny. Sotranao Andriamato Taleny nivon'ny EP Rajaona Davida ny vahiny teto amin'ny fandalana. Makasitraka tompoka. Makasitraka dia manaraka indray. Mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray araka ny voalaza teo tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko.